Inona kosa ary no ataontsika eo am-piandrasana an' Jesosy? Nilaza fa handeha hamboatra fitoerana ao antsika izy handeha hodiny antsika araka ny soratra masina ao anatin'ny fandarana an'io ty amin'ny universe hoe inona no anjara tokony ataontsika. Miarabanao ary miramirana mihitsy satria Andriamanitra no manome an'izany famiramirana an'izany, izy no manome fifaliana amin'ny fiainana dia raiso izay ary ndao hiainantsika mihitsy amin'ny fiainana izay iarahantsika. Inona no atao eo am-piandrasana an' Jesosy satria izy nilaza fa handeha hamboatra fitoerana dia ho avy indray handray antsika ho any aminy, handeha isika hivavaka. Tianay tokoa Tompony ahafantatra hoe inona no atao eo am-piandrasana ny fiverenanao. Atoroy anay izany, mamelany elokay ary aza vela hanao izay ditry ny fonay izahay fa hanaiky ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Nilaza an'izao teny izao Jesosy rehefa handeha ho amin'ny fanamboarana zavatra izay amboarinao antsika izany na tanàna fitoerana amboarinao antsika. Hoy izy hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Izasy anao izany izao ilay antsoina hoe mpino. Dia mahakasika antsika izany io teny io hoe izay mino azy dia hanao ny asany ihany koa. Inona moa ilay asany? Dia izao no voalaza fa ny fahatanterahany teo amin'ny maha olombelona an' Jesosy dia mety hananany mpanaraka azy rehetra raha milefitra amin'Andriamanitra tahaka ny nataony izy. Izay aloha ny asa voalohany. Ilay Jesosy tanteraka tamin'ny zavatra rehetra dia mety ho tahaka azy koa isika. Ny fepetra na ny condition dia hoe milefitra amin'Andriamanitra tahaka ny nataon'i Jesosy. Izany ny ohatra Jesosy. Andao arahantsika ny ohatra Jesosy amin'ny maha-kristianina antsika. Milefitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa izay no asa voalohany aloha. Ary tsy nanao afa-tsy izay Jesosy dia izay vao mandeha ny asa hafa rehetra na hitsika fanasitrahana, fahagagana, toriteny, dia lavitra, famonjena olona sy ny sisa, fananganana ny maty dia izay vao mandeha izay rehetra milefitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny olona anankiray. Dia inona indray ilay asa? Dia mbola nampiany Jesosy ihany hoe ary hanao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho mankany amin'ny ray. Izay ilay nitenen'i Jesosy hoe andeha aho hamboatra fitoerana ao anareo aho dia ho avy indray. Fa mandra-pandehan'i Jesosy, mandra-pahatonga an'i Jesosy dia inona no ataontsika? Dia hoy Jesosy hoe hanao asa lehibe noho izany aza, noho izay efa nataon'i Jesosy izany. Inona ny dikan'io lehibe io? Aza mieritreritra ianao hoe ahavitan'izay tsy vitan'i Jesosy rehetra, hoe mbola tsy nanao an'izao Jesosy tamin'izany Tsy izay loatra ilay izy. Fa ny dikan'ilay lehibe eto dia hoe lehibe kokoa ny velaran'ilay asa satria ity izao tontolo izao ity. Raha mitaha amin'ny nahatongavan'i Jesosy dia teo amin'ny tontolo jiosy no nahatongavany sy ny hoe ny tany jentilisa manodidina teo. Fa ny antsika kosa izay hanirahany asa ianao dia izao tontolo izao. Izay ilay lehibe lavitra noho ny nahatongavan'i Kristy. Izay no andraisantsika azy ary izany rehetra izany dia eo ambany fitarihan'ny fanahan'Andriamanitra avokoa. Izay izany, inona no ataontsika eo am-piandrasana azy? Hanao ny asan'i Kristy amin'ny mpanetretena, amin'ny fileferana amin'Andriamanitra ary hanao asa lehibe lavitra, midadasika lavitra noho izay nataon'i Kristy tamin'ny arafaritra territorial na géographique, fa mivelatra be kokoa izany ny anjarantsika. Dia inona indray no zavatra hitantsika teo amin'ny mpianatra, tanteraka tamin'ny mpianatra ve izany hanao asa lehibe izany? Marina fa tanteraka izay. Hoy izy hoe rehefa niakatra tany an-danitra Jesosy dia tsapan'ny mpianatra fa tanteraka ny teny fikasan'i Jesosy. Ireo azy ireo fa lasa hitsinjarazara, hitseroa, izany hoe amina toerana maro samihafa, amina vohitra maro samihafa, amina firenena maro samihafa dia hitan'ny mpianatra ny fahatanterahana izay. Inona no nataon'izy ireo? Nanandratra ny fitiavan'Andriamanitra izy ary nalefaka sy nilefitra ny fon'ny olona izay nitorian'ny filazantsara. Maro ny nino an'i Jesosy. Izany ilay asa lehibe kokoa. Fa tsy hoe hanao fahagagana iray no nataon'i Jesosy dia ianao izany mahavita 50. Tsy izay ihany ilay izy. Fa ny nampilefitra ny fon'ny olona sy nanalefaka ny fon'ny olona hanaiky an'Andriamanitra, zava-dehibe indrindra izany. Maro ny nino an'i Jesosy.
Ny farany dia zao, ho antsika ankehitriny, mahakasika antsika koa ve zany? Za sy ianao zao ao amin'ny fiainana iainantsika andavanandro ao, fianarana ve? Asa ve? Tokantrano ve? Adidy ve? Fianakaviana? Zany rehetrarehetra zany a, dia zao, tanteraka amintsika ihany koa ny teny fikasan'i Jesosy ankehitriny, amintsika atao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra, amin'izao andro havelomantsika izao mihitsiny. Inona no zavatra miseho? Izay rehetra andeha hiasa ao izy ka tsy mitoky amin'izay azony tena ny samy rery atao, fa amin'izay azon'Andriamanitra atao azy sy amin'ny alalany a, dia azo antoka fa hatsapa ny fahatanterahan'ny teny fikasan'i Kristy. Andeha isika hitoky amin'ny herin'Andriamanitra, fa izay ihany no hatanterahanyity hoe hanao asa eo am-piandrasana azy. Dia izao no mamarana azy hoe no hazavaina tamintsika fa ny tsiambaratelon'ny fahombiazana dia ny fangatahana hery sy fahasoavana amin'ny anaran'i Jesosy. Izay ihany. Re any an-danitra ny fivavahana rehetra izay atao amin'ny fo marina. Andeha isika hivavaka izao amin'ny fo marina. Ren'Andriamanitra izany, ka ny asa izay ataontsika hoe lehibe dia izy no mahatanteraka azy. Hivavaka isika. Tompo, ny hevitra izay hoe ny asa izay tianay atao ihany no ataonay, fa ianao nilaza fa hanao asa lehibe lavitra, izany hoe midadasika lavitra, mivelatra lavitra noho izay efa nataonao aza, izay mino anao. Izahay izay rehetra manaraka an'izao fandarana izao dia mino anao ary manaiky an'izany anao asa izany, kanefa amin'ny fanetretena rehetra, amin'ny fahalemem-panahy rehetra, dia amin'ny fihetrena eo anatrehanao, dia ampio izay mba hatanteraka ny sitraponao amin'ny fiasan'ny fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.